Faly miarahaba antsika rehetrarehetra izay eto toerana sy eto toerana aty Frantsa sy any Madagasikara. Androany fahaenina ambin'ny folony volana Novambra de te hisaotra antsika rehetra amin'ny anarany diaspora mpanohitra izay tarihako aloha ny tenako satria na de teo ary izahay na de aty amin'ny 12 kilometatra ary izahay no nanentana anareo mba anao boycott massifa an'io fifidianana io, na de aty alavitra aty ary izahay no anisany nanentana anareo anaraka ny consigne tsy andeha hifidy amin'io fifidianana feno osoka io dia nanaraka ianareo. Nanaraka ny consigne an'ireo 10 candidat nareo ary de hita fa tena vitsy ny olona nandeha nifidy any Madagasikara. Tsara ihany ho amafisina, tsara ihany ny manamarika fa tsy ny fandehanana mifidy na hoe ny tsy fandehanana mifidy no tanjontsika fa anisany atao hoe moyen fotsiny ihany ny tsy fandehanana mifidy anabridanana ny osoka izay ataon'io fitondrana io. Azafaitsika mazava tsara rehefa vitsy de vitsy ny olona mifidy dia voalohany indrindra aloha tsy legitima le fifidianana, tsy inclusif ary tsy nekeny rehetra. Faharoa sarotra aminy ny andeha apikola le valiny efa nanomana valiny avec un taux de participation 43-45 tany zareo izao nefa de hita fa any amin'ny 18%, 15%, 17% any taux de participation ary indrindra hita fa olona voavidy no mameno ny kianja teo Antsonjombe, mameno ny kianja eran'ny Madagasikara fa tsy olona mpifidy. Dikan'izay de zao tsy tapitra eto akory ny adsika, izay mahatonga na miantso anareo amin'izao amin'ny firy zao any Madagasikara amin'ny 18h zany zao dia normalement tapitra ny fifidianana, tapitra ny fahafana mifidy ary hanisa vato ry zareo. Eo indrindra isika mila mailo de mailo satria isika tsy nandeha nifidy ary ambany de ambany hita poko hita-pirenena hita an'izao tontolo izao fa vitsy ny olona nandeha nifidy kanefa tandremo fampangalatra ireo ka mampangalatra zay de vita ny mameno ny urne boreny ny urne de fenony ny émargement de averikiany ny émargement izay zara fa feno de tokony ohatran'izay ihany amin'ny ariva. Fa ny zavatra ho ataony zareo de ho fenony reny any amin'ny faritany lavitra andrina sy tsisy mahita any aloha zany de efa tsy haitsika izay ataony any salamy nataony zareo tamin'ny 2018 de no fenony signature ny liste d'émargement de no fenony diatanana hoe lavatondro de no boreny ny urne de rehefa isaina le vato avy eo mihoatra amin'isan'ny olona mpifidy eo amin'le toerana. De rehefa nanao fitoriana izahay de azo raisina fa tsy mitombona. Ka tsika eto tsy eo amin'le hoe andeha hitory any amin'ny HCC na hoe andeha hanao an'izany possible azo atao zany. Fa mila ampatsivina antsika aloha ny olona izay afaka mitory de ny olona izay nandeha nifidy. Ka ny olona izay mpanohitra nandeha nifidy misy any mankon'izany tsy ny olona pomba fitondrana ihany nandeha nifidy fa misy ny eritreritra hoe izahay andeha hifidy satria zay te ampiseho an'izay safidy ny azy tsy nanaraka an'izay consigne izay fa tadidio fa ianareo izay
nandeha nifidy dia afaka mandeha manao recours eny amin'ny azo raisina fa tsy mitombona. Fa izao kosa ny antsika ny tribunalin'ny mpifidianana dia CES izay takitsika ny ametrahana anazy eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai. Tsy vaovao zany ary tsy voasambany fa efa hatramin'izay no eo amin'ny 13 Mai no fitakinana zany fametrahana CES zany na tamin'ny 2002 zany na tamin'ny 2009 zany dia teo amin'ny 13 Mai ny fitakinana zany. Tsy teny aminareo hoe inona ny stratégie atsika manaraka fa ny deuxième étape ny fitakitsika zao dia ny handrodana an'io fifidianana tsy niarahany rehetrarehetra nanaiky io. Ny handrava ny fifidianana io izay tsy niarahany rehetrarehetra nandray anjara io. Tsy eketsika io, tsy légitime io, tsy inclusif io, ary tsy transparent io. Noho izany dia ny baiko-pitolomana izay alefatsika eto dia mitohy ny fanaraha-maso an'ireo fangalaram-bato izay ataony satria vitan'ireo tsy maty manota sy tsy valahara ireo ny manova io taux de participation ambany be io ampitombony x2 x3 ary mbola vitany ihany koa ny ilaza fa lany premier tour izy. Fa anjarantsika amin'izay izao ny manao an'izay blocage partout zay. Ary za zany dia tehiteny hoe aza miraharaha an'izany hoe fampitahorana rehetrarehetra reny hoe zay manentana olona tsy fidy, zay manentana olona anankirotana, zay manentana zao dia hosamborina. Hitantsika tsara fa tsy nisambotra zareo tamin'ireo gros bras sy ireo le olona zay nalefany zareo nanankirotana teo an-davamamba. Fa manino izy nandeha sambotra amin'izao? Raha ohatra ka io procureur narindra ao anosy io ny andeha ampisambotra anareo dia izy indray ny sambory. Satria nahoana? Rehefa ny Orange numéro 3 maniraka olona anankirotana ny mpanao hetsika fotsy izy tsy mampisambotra. Zao indray izy zany ny andeha ampisambotra anareo. Dia itenena indray izy hoe inona? Pira tsy kombakomby izy matahotra ny toerany. Vao aingana manko izy ny teo amin'ny toerany io dia mamy aminazy ny toerany. Satria hono andefa ny zanany hianatra any an-dafy izy dia mila manompo an'io fitondrana io. Ka ho ataontsika fantany fa tsy hoe kory io fitondrana efa tsy fitondrana fa efa fitondrana ataontsika hoe efa fitondrana tsy ara-dalàna izay makakeriny ny fahefana ao Madagasikara io no tiany topoina fa ny vahoaka no tompony fahefana. Karaha riva isika araka ny teniko dia mbola ijery indray tsika ohatrany ahoana ny fandehan'ny fanisam-bato eny rehetrarehetra eny. Dia rapitso miandry ny consigne avy any amin'ny 11 candidat isika fa dia mitohy hatramin'ny tolona ary za dia miteny aminareo aza kivy. Zareo manko nieritreritra hoe be dia be izy. Hoe raha mahita an'ireny olona marobe tonga mitinina ataon'zareo izay taterina amin'ny tomobila mena vola zaraina t-shirt dia ohatrany hoe raha ny tokony ho izy raha ohatra ka izy tena maro anisy tokony nahatratratra any amin'ny 75% tany ny taux de participation an'zareo raha ohatra ka tsy nanao ny mpanohitra. Fa hitantsika tsara zao fa ny mpanohitra ny maro anisy. Rehefa tsy mandeha mifidy ny mpanohitra dia tsisy mpifidy ao amin'ny bureau de vote. Zany hoe tsy mpifidy zany ireny olona hitanareo mamonjy spectacle sy propagande reny. Tsy mpifidy ireny fa olona voakarama ary olona tsy manana tsy mahita tao izy dia mba mijery spectacle dia mba mihogahoga eo numéro 3 hoe numéro 3 fa tsy reny mihitsy no mpifidy ary tsy reny mihitsy no manova ny tsy fitiavany olona ny fitondrana io.
Zay zany no resako amintsika androany fa za zany eto de teny fotsiny mahereza azakivy sady tsikivitsika fa faly satria ambany de ambany ny tahanam-pifidianana ary mbola mitontolona zay ataotsika fa tsy vita hatreo. De rapitso aty aminay moa avy be ny orana amin'ny sabotsy mbola tsy haiko na manahoana ny andro fa na inona dia izahay koa de mbola midina eny amin'ny eny Paris eny amin'ny toerana fanaovana ny manifestation fa am'tindray mitoraka ty de eo anoloana ny ambasady no nangatahanay miandry valiny za io hoe ho azo sa tsy ho azo leny anoloana ny ambasady de Madagascar fa ny aty Paris zany dia eny amin'ny place Ranelagh eny akaiky ny ambasady de Madagascar no ataony fitokonana ny manifestation ary de fa milaza atsika rehetra izay aty ivelany sahady izay toerana sy fotoana ionatsika amin'ny sabotsy zay. Mbola ho amafisiko amin'ny alalan'ny publicité eo zany fa hatreto aloha dia any Madagascar no mitodika ny maso rehetra fa mbola tsisy tao anatin'ny tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona zany hoe fifidianana filohan'ny repoblika ka ambany de ambany ohatran'io ny tahampifidianana sy ny tahan'ny olona mifidy. Dikan'izay dia tsy mahatratra quorum io ary tsy ekena rehetrarehetra. Zay fa de mandra-piona indray de hariva indray tsika miona miandry ny valin'ny maskarady nataony zareo.